fanamby ahako hoe ho vitako io ary tsy maintsy ataontsika io zavatra io. Rehefa tena nijerena le izy dia misy zavatra ohatran'izao manahirana. Ainy ty resaka milina ity no tena olana. Za nahita vahaolana, nahita mpamatsy vola tamin'izao vao tonga teo hoe ndao soloana daholo ireo milina ireo ary dia andeha eo. Fa rehefa nijerena le izy inona ny zavatra nisy tao amin'ny orinasa Jirama. Raha raisitsika fotsiny izao ireo le groupe lehibe ao Amandro Seza, le antsoina hoe groupe Vartsila. Reny groupe lehibe reny inge ka tokony mandeha 30 taona 40 taona rehefa voakarakara. Ny antsika tompoko 5 taona dia potika le izy. Dia hoy aho hoe raha andeha hamatsy anova isika hividy milina vaovao indray, izy milaza anao fa 5 taona le izy, mety 2 taona mety 3 taona, misy manapotika mihitsy le izy, misy manimba mihitsy le izy. Ary raha fitinana ngely izy dia ohatra miverina foana amin'ilay teneniko hoe le fitiava-tanindrazana. Mila olona tia tanindrazana le firenena mba tena hampandroso azy. Ka raha samy mandray ny andraikitra ny olona rehetrarehetra tsy isy ange io fako io. Ny tompona andraikitra eo amin'ny azy na eo amin'ny commune na amin'ny ambaratonga amboniny zany tokony anay andraikitra ary tokony ampianarina ny vahoaka mijery eo amin'ny fokotany. Dia jerentsika le fitaorana fako, feno fako ao ivelany, indraindray ara tsy ao anatin'le pako akory le izy. Dia ozy aho hoe dia le olona eo amin'ny fokotany ve dia tsy afaka mandray andraikitra hoe andao mba diovitsika le eto ty. Fa dia zany ve dia tsy maintsy miakatra ny filoham-pirenena hoe ianao ny tompona andraikitra amin'io, vondrainao Rajonary Mampianina. Miteny zao ianao hoe le lalana ohatran'ny vetivety dia simba. Dia za te antany koa hoe le tompona andraikitra ve tena nanao an'ilay izy araka ny tokony ho izy sa tsy nanao an'ilay izy araka ny tokony ho izy. Fa tsy mifiloham-pirenena foana no avy. Misy fotoana dia tsy afeniko anareo fa rehefa tonga dia manao hoe amboary tsy akeko naovanareo an'io. Ka miandro filoham-pirenena foana ve vao hanao an'izany zavatra zany. Ny olona tsiraray avy indrindra ny mpiasa-panjakana dia tokony hatsara hoe tompona andraikitra izy. Ka le izy ange ny voalohany teniko aloha dia hoy za hoe tsy tamin'izao ihany ange nisy zany hoe grevy fitokonany efa nisy foana zany. Fa izay manahirana dia hoe raha manao grevy ny mpiasa syndikaly ny amin'ny endrika maro samihafa tsy mampaninona zany. Ao anatin'ny zony zany, ao anatin'ny endrika hitakiany zavatra zany. Ary raha natsikaritra nareo ozy nareo hoe mety mitombo ve dia hoy za hoe mety mari-pandrefesan'ny fahalalahana koa nge zany. Malalaka loatra ny olona dia te hiteny maneho ny heviny. Fa ny any teniko amin'ny olona foana dia zao oka ho ao amin'ny tombontsoam-pirenena no hanaovana amin'ny fitakiana. Za tsy afeniko anareo fa tsy haiko moa mbola ho anontanianareo azy zany na tsy fa dia efa teneniko satria miresaka grevy isika. Miresaka ny Air Madagascar sika ohatra. Trapaisairana ny Air Madagascar. Be dia be ny resaka hoe zao ny antony, zao ny antony, zao ny antony. Fa ny tena antony lehibe indrindra dia ny fanaovana grevy. Ary le izy ange tsy hoe tao anatin'le kompania fotsiny ny atraika fa amin'ny firenena iray manontolo. Ary le grevy zany raha ohatran'ireny dia zao ohatran'ny olona mandrora amin'ny tsilany. Dia zao dia nitondra iza le izy. Nanafaka le kompania ve? Nanafaka ny vahoaka ve? Nanafaka ny fitoram-panjakana ve? Ka eo zany le izy hoe ny fahalalahana menany rehetra na misehatrinana na misehatrinana azo atao fa misy fetrany le izy. Ka ny olona rehetra ny tokony atsiaro an'izay oka mba tsy ho anaovana kilalao politika fotsiny le izy fa mba hitondrana ho amin'ny tena tombontsoa amin'ny firenena. Tena samy mihay ihany io tsika.
tena samy ihany io za dia tsy afenkanao fa mafiloam-pirenena betsaka ny teneniko tamin'io ary tena malahelo ahako mieritreritra an'ilay izy ary ny teny aho tamin'izany fotoana izany tandremo ange tandremo fa somandrora mitsilany ianareo izay le ndrasantsika teo hoe manao grève io andray ohatra anankiray fotsiny aho tsy mbola nisy kompanierana zao tontolo izao kompania mpitaterana anabakabaka ka hoe anao grève ray volana oatra antsika izany vo nanompoko io dia efa nyteny aho raha tsy vitanareo ny mifanaraka amin'io mifandefitra mifanaraka ao anatin'ny 17 ora dia hanahirana no avy ny kompania io fa ngamy filoam-pirenena na olo-kafa no nahatonga alizy ohatran'izany tsy ny olona ny velana nke no grève fa ny olona ao anatiny ary le izy a ny tena zavatra loza dia zao le olona ao anatiny ihany no milaza hoe aza mandeha amin'io kompaniera Madagasikara io a fa tsy tomombana tsony ny fiantohana ny resaka sécurité tandremo fa ohatran'izao tandremo fa ohatran'izao nohon'izay a miverina isidina le kompania tsy mandeha tsony le olona satria nahoana tafajanona ao anatin'ny lohan'ny olona le teny nataonao rehefa niveriberina nke hoe zavatra io nipiasa nke no nitatana an'le izy tao no zavatra voalohany nataony a dia hoe ampio zay fitondram-panjakana dio zay hoe fanindry fa ka tsy isy lalana hafa azo natao zay a zay vonona efa natao foana nge zany hatramin'izay fitondram-panjakana zay no nasary-piaro fitondram-panjakana hoe manampy an'ny kompaniera Madagasikara satria misy fiatraikany amin'ny sehatra maro samihafa io mba tsy resahana akory arany hoe misy fiatraikany amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny ampom-pirenena ny fananana zany kompania nasional zany fa zay aloha le izy a samy miaraka mitady mivahaolana fa zao nge manahirany rehefa tsy mahavita ianao amin'ny fiainana dia tadio a fa misy foana ny tonga ao tsy ampidirina akory ny olona tonga fa tonga izy zao tsy ampy ny sidina mandeha manerana Madagasikara dia ahoana dia avela eo zany dia tsy tady vahaolana zany tsika ianao moa nanohy fanazavana teo fa saika apetrako mikasika le hoe inona ny tena lalana hoentina zany zao anarenana ny armady manoloana ihany koa ny fifaninanana amin'izao fotoana izao ny misy foto-kevitra maromaro angamba ny tsara apetraka anatin'le izy foto-kevitra voalohany aloha dia ny hoe ny kompania Air Madagasikara dia tsy mivelona ho an'ny tenany irery fa ny kompania mpitaterana ohatran'ireny a dia fanohitra anankiray a mitondra ho an'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena mitondra mpizahatany izy dia mampandroso ny fizahan-tany eto amintsika zany ny zavatra hita amin'izao fotoana izao a dia tsy ampy na tamin'ny fotoana nisan'ny Air Madagasikara tsy ampy hitaterana ny olona rehetra teo aty Madagasikara sy tsy ampy hanatanterahana ny vina zay napetrakantsika amin'ny fampandrosoana ny lafiny fizahan-tany a ny fitaterana avy amin'ny kompania Air Madagasikara dikan'izany dia tsy maintsy sokafana ny fitaterana anabakabaka efa nisokatra izy io a hatramin'izay misy ange kompania italiana tonga dia mandeha makany Nosy-be misy ny kompania avao La Réunion ny kompania mauritiana zay mandeha mankety ny kompania avy any Afrique du Sud tsy maintsy sokafana io tsy afaka miala amin'izany fanony zany tsika fa zany amin'ny toromarika hoe farafaratsiny kosa ny ato anatiny zany hoe dia ataoko hoe le vol intérieur le réseau intérieur dia tokony Air Madagasikara no ho tompo marika amin'izany no tokony voalohany ao anatin'izany mba tsy ilazana hoe aleo mba ho azy rery le izy raha zakany ka le izy moa tonga miverina foana moa le izy hoe dia ahoana zany le gouvernement e ka io ange tsy tonga tsy amin'ny fotoanan'le izy misy mari-pandrefesana foana io ary ndraindray ara tsy mandrefy akory ange dia mba misy matsapa ihany hoe tena mba tsy mety natao ny azo zany ny tena mba andrasako foana amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa ireo satria fatany ange ny refy ny zavatra tokony ataony fantatra ny hoe tia ny tanjona tokony atao dia rehefa mba matsapa hoe tsy mety le izy a dia mba tokony miaiky hoe tena président tena mba tsy zakako tsony le izy a tsy arako tsony le izy a ahoana ny tokony atao eo alohan'izany zavatra zany
maika moa farany mbola le teninareo hoe mbola mifamingapingana dia tsy maintsy tonga amin'izay ihany ke rehefa ohatra ka zay ny zavatra misy mbola tsy fotoana moa ny gouvernemanta fa hoan'ireo masovoantsika ny ivelany mety hisy fanendrena ve ato ato tsy maintsy misy ka tena ato ato za rehefa nilazany hoe tokony taloloha no nanao an'lay izy efa nanao zay fanambo zay fa niandry kely fandaminana ny firenena tena mila fandiniana tsara indrindra milafiny ara-politika dia hoy za hoe alao andeha ny sénatorial vita izy zao ho vita tsy ela raha ny tena marina dia apetrakytsika amin'izay reny rafitra maro samihafa zay mbola tsy tafapetraka raha ny ange mpikambana amin'ny gouvernemanta raha ilaza hoe afa-po izy akizy nanao azy eo ve tsy ho afa-po izy raha ilazan'izay izy hoe tsy ho afa-po zay hoe tsy nety zany le izy tsy efa nanahirana zany zavatra zany fa ny zavatra ngezabe tsy amin'izay ny tiako hidirana loatra fa le hoe misy fomba fiasa napetraka tao le hoe RRI zay mantsy le hoe RRI zato andro zany hoe misy fandaharan'asa apetraka dia tanterahana ao anatina fomba fiasa aingana sy ahitam-bokatra aingana ao anatin'ny fotoana voafetra ty moa dia miferana hoe zato andro fa mety azo atao telopolo andro io mety azo atao enim-bolana io azo atao heritaona io zavatra io ka ny tena zava-dehibe tao anatin'le izy dia hoe le fambolena izay toetsaina aikendry vokatra zay ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fitaovana eo am-pelantananao na vola eo am-pelantananao zay ny tena zavatra ngezabe amin'le izy zany hoe zarina minisitra hiasa ao anatin'izay zarina mpiasa mpanjakana hiasa ao anatin'izay hoe mametraka tanjona tsy maintsy tratrarina iny tanjona iny fa rehefa metrahana ny tanjona mantsy nadevitra ao aminay hoe tsy alao tsy le minisitra zay manao an'le asa iny nametraka ny tanjona le tanjona azo ny tratrarina no apetrany fa eo moa zany no fanarahanay hoe le tanjona apetraka dia tokony ho tanjona zay tafiditra ao anatin'le hoe PND zany le politika ampampandrosoana ka misy fiatraikany any amin'le vahoaka ary tsy tokony le minisitra no hifidy an'le tanjona apetrany fa tokony isy karazana komity zany na hoe tsy maninona misy filoam-pirenena mametraka an'lizy hoe tia ny tanjona dia andao nareo manatratra ny tanjona io ka lizy zany le fametrahana an'le fomba fiasa na toetsaina na méthodologie angamba sy culture ny ilazantsika azy zay ny tena zava-dehibe amin'izy fa na izany na tsy zany dia apetraka le izy toy izany izy mety endrika anankiray ko aloha zany mba hitsaran'ny vahoaka ny gouvernemanta atsika mety hitsaran'ny filoam-pirenena ny gouvernemanta koa tsy maninona zany za zao rehefa mihainy fanontaniana nataonareo amin'ny raha vavy dia ary misaotranareo satria mitatitra le enineninareo any ambadika anynareo zany le hoe aza atao ty ka inona ary nataontsika io moa le efa nilazaiko teo hoe ny olona rehetra miady an'io mataona ny maro ny olona rehetrarehetra isika nomena an'io rehefa tafaveriny tsika tamin'ny 724 eo amin'ilay toerana misy a Madagasikara eo misehatra iraisam-pirenena dia ozy ny firenena le miteny frantsay hoe ekena fa ny Madagasikara no anaovan'io satria efa nangataka an'io tsika tany aloha tany fa tsy nahazo an'io noho ny krizy teto amintsika zany dia hoe amin'izao fotoana zao efa miverina aminareo ataovy le izy dia le olona tamin'izany fotoana zany nitaky le anaovana azy tany indray nge manao hoe azo atao indray le izy nge magaga amintsika tao Madagasikara fa io misy fiatraikany tsara foana io amin'ny lafiny maro samihafa amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny lafiny ara-tsosialy hiteraka azy io ary fotoana ohatran'ireny no anarotany firenena na iza na firenena mandroso na firenena iza anaovana fotodrafitrasa kely foana anamariana ny fisiny le vanim-potoana iny tsy hanao fotodrafitrasa ho an'iny fotsiny fa hoe mba amin'iny fotoana iny no ararotana anaingana fotodrafitrasa maro samihafa raha tsy nandeha ve ny filoam-pirenena tamin'ny 724 ho voala daholo ve reny fanasaziana Madagasikara reny fantana mpapetrako zay fa ity ny tena isariako ny saitsika aza dia ampitahaina re amin'ny zavatra nisy tao amin'ny tetezamita ny filoam-pirenena amin'izao fotoana izao hoe tao amin'ny tetezamita
voasazy Madagasikara tsy afaka ny voaka tany velany ny mpitondra teto amin'ity fireneny ity dia satria izy ny tsy afaka ny voaka dia za tokony hivoaka ve nampitahana hoe jereo ny teo aloha fa tsy mivoaka ka manina ianao mandeha mba madio ve ny toe-tsaina sy ny eritreritra amin'izany zavatra zany tsy mety zany ny tokony ho refesina ara dia hoe ny fivoahana ny velany ary za vonina anao an'izany hoe ny fivoahana ny velany dia mitondra tombontsoa amin'ny firenena zao dia lazaiko fa amin'ny faran'ity herinandro ity dia amonjy fivoriana an-tampon'ny vondrona afrikanina isika ndraika mpikambana amina vondrona maro za zange mbola tsy nandeha namonjy an'ireny satria be dia be ny zavatra atao itotoerana fa mpikambana amin'ny sadek tsika mpikambana amin'ny komeza tsika mpikambana ao amin'ny union africaine tsika mpikambana any amin'ny ONU tsika mpikambana amin'ny vondrona européenne tsika mpikambana amin'ny zavatra maro samihafa tsika misy ake eto amintsika olona na tokony olona maro samihafa inona ny atao dia ny ampisy foana ibahana lelanelana eo amin'ilay filoham-pirenena sy ny vahoaka atao mihitsy zay tsy tafapakan'ilay izy atao zay tsy hitavan'ilay vahoaka n'ilay filoham-pirenena atao tsy hipakany ilay vaovao makany amin'ny filoham-pirenena makany amin'ny vahoaka mety mbola tsy mifampatoko ve jereo ny vazaha jereo ny vahiny tonga eto izy maninona ianao itotoerana ny samanao an'ilay izy ny tsika mavoaka ny velany iray ilay izy